trano ity zay iarahantsika manandry Andriamanitra miterana azy manome voninahitra azy. Dao tsika hitsangana, dao tsika hiara hitsikitsiky, dao tsika hifampizaratsikitsiky dia hifampiarahaba ataovy kokoa raha ny alavidavitra any namanao satria mpinamana daholo tsika eto. Dia raiso ny tanany raha ohatra manodididina anao eo izy raha lavitra misy ka tena te handray tanany mafy ianao na te amina dia ataovy ihany koa izany fa tsy manenina mihitsy fa vao mainka atsara. Filipiana toko faharoa andininy fahadimy katramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy afaka miaintsika. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy natao no zavatra fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetry teny ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ho izany no nananganan'Andriamanitra azy indrindra, izany no nananganan'Andriamanitra azy indrindra sy natezany azy manarana mboty ny anarana rehetra, bao amin'ny anarana Jesosy mandoniany hoanika rehetra, na ny an-danitra na ety an-tany na ny ambanin'ny tany sy anankely lera rehetra fa Jesosy no tompo. Ho voninahitry'Andriamanitra anay ho asangatsika Andriamanitra mendrika, Andriamanitra mendrika izy. Arano teo Sesa fame na
Izay rehetra manota ka tsy manana ny lalàna Mosesy dia overy zay tsy noho io lalàna io. Fa zay rehetra manota nefa manana ny lalàna Mosesy dia hoelohina araka io lalàna io. Tsy izay miainy fotsiny lalàna no ho eken'Andriamanitra ao marina, fa izay manatanteraka ny lalàna no eken'Andriamanitra ao marina. Eny, tsy ny manana ny lalàna Mosesy, tsy manana ny lalàna Mosesy
ny hafa firenena. Nefa raha misy amin'izy ireo mana-tanteraka fotsiny amin'izao ny voalaza lalàna dia izy ireo ihany no lalàna ho an'ny tenany. Ka dia tsy manana ny lalàna ka na dia tsy manana ny lalàna nosesy azy, asehon'izy ireo fa voasoratra ao am-pony tokoa ny asan'ny lalàna. Ka vavolombelona izany ny eritreriny izay indraindray miapanga azy, indraindray miaro azy. Araka ny vaovao mahafaly ambarako dia izany no ho hita amin'ilay andro hitsaran'Andriamanitra ny toetra miafitra ny olona tsiraray avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Koa ahoana ary ny aminao izay mitonona ho jiosy, mitoky amin'ny lalàna mosisy ianao sady fatra-prehareno ny amin'Andriamanitra. Nampianarina ianao ny lalàna mosisy ho ianao ka fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra ary hainao fidina ny soa indrindra. Ary dia mievitenao pitarika anjamba sy ho fanilony izay anankeza ianao, ho pitaiza ny tsy manam-pahendrena sy ho mpampianatra ny ankizy madinika satria azonao antoka fa ny lalàna mosesy no tena hitarafana ny fahalalana feno sy ny hitsiny. Ahoana ary ity ianao mampianatra ny sasany nefa tsy mampianatra ny tenanao? Mitory hoe aza mangalatra nefa mangalatra, mandrara hoe aza makavadin'olona nefa makavadin'olona, miseho rikorikony sampy nefa mandroba izay natao fanatitra ho an'ny sampy. Fatra-preharea ianao fa hoe manana ny lalàna mosesy nefa mandika ny lalàna ka manala baraka n'Andriamanitra. Izany tokoa no ilay voalaza ny soratra masina hoe noho ireo jiosy ihany no anevatevana ny anaran'Andriamanitra any amin'ny hafa firenena. Eny, mahasoanao ny famorana raha mana-tanteraka ny lalàna ianao. Fa raha mandika ny lalàna kosa ianao dia toy ny tsy voafora mihitsy. Raha ny tsy voafora no mitandrina ny fepetra ny lalàna, moa tsy ho heveran'Andriamanitra ho voafora ve izy na dia tsy voafora azy. Koa ilay tsy voafora ara-nofo nefa mahatanteraka ny lalàna no hanameloka anao izay manana ny lalàna voasoratra sy ny famorana nefa mandika ny lalàna. Dia tsy izay miseho ety ivelany no tena mahajiosy, ary tsy izay voafora ara-nofo no tena voafora, fa ny ao anaty no tena mahajiosy, ary izay voafora ao am-po no tena voafora no ny asan'ny fanahy masina fa tsy no ny asan'ny lalàna voasoratra. Ka tsy mba olona no midera azy fa Andriamanitra mihitsy. Zany ara ny ten'Andriamanitra amintsika dia isaorantsika izy ny amin'ny teniny. Araka ny voalazako tamin'ny herinandro avy ao amin'ny soratra masina mazava ho azy dia miatefa amin'ireo tia fombafomba-pivavahana. Raha tenentsika amin'ny terme mety hoe hafa dia ireo moralista. Mijery hoe inona moa zany ny tena andikana hoe moralista amin'ny teny malagasy dia ny natolon'ny ChatGPT anahy dia hoe moralista ihany. Fa misorony A le E le hoe moralista. Ity toko faharoa ity dia ny jiosy tia fombafomba-pivavahana. Ny tsy jiosy ihany koa izay hitantsika tamin'ny herinandro dia mpandala mpanaraka fatratra an'io fombafomba-pivavahana io izay amin'ny fomba manokana tamin'ny herinandro tsika niaraka nahitan'izay tamin'ny antsiprier bebe kokoa. Fa araka lazay teo amin'ny ankapobeny ty toko faharoa ity dia miantefa amin'izay karazana vondron'olona izay izay hoe isika olombelona eto ambonin'ny tany moa zany raha ny ankapobeny. Reo tia fombafomba-pivavahana na ireo moralista amin'ny ankapobeny no hitantsika tamin'ny heriny. Olona izay mievitenany ho tsara ary amin'izay fiheveran'ny tenany ho tsara zay dia mananjo hitsara ny hafa, ary ny tena loza ao anatin'izay dia manamavo ny toetra n'Andriamanitra, ilay faharipon'Andriamanitra misoma amorony mandrakizay ozy izy ilay mpila anankiray izay ka mitsara ny hafa noho izay fahamarinany manokana zay. Zay le hoe self justice ou self righteousness ozy izy miteny anglisy, izay mpahazo ny olona amin'ny ankapobeny. Ary hitantsika tamin'ny heriny izay hoe fahadiso-kevitry ireo moralista, ireo tia fombafomba-pivavahana ireo amin'ny fitsarana manokana satria tia mitsara izy ireo, ary mampitahaitsika ilay fitsarana tamin'ireo fitsarana avy amin'ireo moralista ireo na ny tia fombafomba-pivavahana. Tamin'ny herinandro tsika nahita n'ireo hoe
olona tsy manana ny lalàna fa religieux fa androany ndray tsika araka ity texte ny alantsika namaky teo ity dia reo olona zay nampahalalàn'andriamanitra ny tenany manokana, ny olona zay nampahalalany ny lalàna, ny olona zay navary manokana tamin'ny firenena teto ambonin'ny tany no resahan'ny soratra masina resahan'ny Paoly eto izany dia ny jiosy izany. dia ozy itsika tsisy dirako amin'izany fa ny jiosy tsara antsika hoe mahalala ny akabeany ny ataoko hoe ny toakevitra zay aroson'ny Paoly ao anatin'ny ty bokyny Romanina ity, satria karazana teze manokana ho anazy ty boky ity fa ihany koa indraindray misy amintsika manana ny fomba fisainana jiosy eo amin'ny fiarahantsika mandeha amin'i Jesosy. dia tsara hotsika nay teny miverimberina hitatsika aloha hatreto dia leo amin'ny Romanina toko voalohany ka 5:20 sy ny Romanina toko 2:2 dia inona ny voalaza ao? Tsy manan-kalahatra ianao raha olombelona, tsy manan-kalahatra eo anatrehan'Andriamanitra ianao raha olombelona. dia ataovy mipetraka any anatin'ny fisainantsika mba hahatonga an'izay azava tokana le teny azavatra misy teboka anankitelo zarantsika anankitelo ity andalana zay lerantsika namaky ity ny andalana voalohany dia ny 1:20 ka hatramin'ny 2:20 hoe tsy misy fizahatavan'olona dia raha ny lalàna zany dia tokony very daholo ny olona rehetrarehetra ary manomboka amy 7:20 ka hatramin'ny 5:20 indray ny andalana manaraka ary ny andalana farany dia ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. dia teboka voalohany arahantsika mijery dia niraisiko nanomboka tao amin'ilay 5:20 hoe tsy misy fizahatavan'olona ao amin'Andriamanitra ary raha ny lalàna no tokony ho izy dia very avokeo na jiosy na jentilisa. ny lojikan'Andriamanitra momba ny lalàna dia izao aloha mila azotsika tsara. ny an'Andriamanitra izay makato ihany ary izay makato feno ihany zay no amareniny. raha ohatra zany hoe karazan'olona miatehitra amin'ny lalàna dia io no itsaran'Andriamanitra anao hoe zay makato ihany ary zay makato feno. misy karazan'olona sy karazana fiangonana mampianatra hoe ezahako arak'izay azo mieriny tenako atao aloha zay lalàn'Andriamanitra rehetrarehetra, mifady an'izao manaja ny andro ohatr'izao sy ny sisa fa rehefa eo amin'ilay tsy tsatrako amin'izay lay izy zay vao ilako ny fahasoavan'Andriamanitra. nao fahasoavana ny anomboana, fahasoavana no mitahiry ary fahasoavana no amarana. zay no izy, zay no jikan'Andriamanitra aloha zany tiako hipetraka ao anatin'ny fomba fisainantsika raha karazan'olona miandrandrana zay hoe fanamarinana avy amin'ny lalàna izay ianao. ny religieux na ny moralista takatsika rehetrarehetra ihany koa dia samy mitady an'izay fanamarinan'Andriamanitra izay anazy manokana. saingy asehoan'ny Paoly eto fa na ny jentilisa na ny jiosy dia mitovy ihany ny fitsipika miatra, ny fankatoavana feno ny lalàna raha ohatra ka tia vonjena araka ny lalàna. dia raha nifenitr'Andriamanitra zany nampiarina ny amin'izay lalàna izay dia ho very ny jentilisa satria tsy manana ny lalàna akory, ary ho very ihany koa ny jiosy satria mandreny lalàna fa tsy makato, tsy mahavita araka ny tokony ho izy. ary mazay mazavo zany ao amin'ny 5:20 ozy izy hoe fa tsy ny mpandreny lalàna ozy izy no marina eo anatrehan'Andriamanitra fa ninona fa ny mpakato ny lalàna no amarinina. mbola eo amin'ny resaka lalàna tsika eto sao fa tsy miresaka ny amin'ny fanamarinana avy amin'ny finoana sy ny fahasoavana lehibe zay mihitatsika atsoatsy. tsy ny miainy fotsiny ozy izy no eken'Andriamanitra ho marina fa izay manatanteraka ny lalàna no eken'Andriamanitra ho marina. io le mahatanteraka io dia hoe tsy diso na dia amin'ny ray akory azy, zany hoe hatramin'ny trano hipetrahanao zay fehezin'ny lalàna raha amin'ny lalàna amin'ny jiosy izany dia tafiditra ao anatiny io ka raha ohatra ka misy zavatra tsy milamina anatin'ilay trano hipetrahanao na misy tritra fotsiny
ka mbola hipetrahanao dia fa tsy mahatateraka ny lalàna ianao zany zay. Dia hitantsika ohatrany hoe midissuade na ohatrany hoe manan-kivo ny olona zay tehitehitra amin'ny lalàna mihitsy i Paoly eto amin'ny fandrosony an'izay hoe raha metehitra amin'ny ho amarina amin'ny lalàna ianao dia jereo ny zavatra takian'Andriamanitra miaraka amin'izay. Iza zany no vonjeny raha araka ny oresahan'ny Paoly io? Tsy misy na dia iray azy. Tsy misy mahatratra ny fenitr'Andriamanitra na dia iray azy. Dia samy very avokoa araka ny lazain'ny Paoly eto. Dia ozy isika hoe andraso aloha ambara ho amin'ilay 19 fa hoe tsy manana ny lalàna ny gentlisy dia ahoana moa zany maharariny an'izany aradrariny ve zany Andriamanitra raha izany olona tsy mahalala akory ny lalàna dia hoelohany. Dia miverina ny amin'ilay teny anankiroa miverobena ny resahako tany hoe tsy manan-kalahatra ianao raha olombelona raha eo anatrehan'Andriamanitra. Ny 5:50 dia milaza amintsika fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ho ampony sady ny fieritreretany no vavolombelona ary ny sainany ny fampiapaka nefa mba mifanafaka ihany koa azy. Io no mahatonga ny Paoly miteny hoe tsy manan-kalahatra. Io 5:50 io dia milaza fa hoe na ny gentlisy aza dia malala ny tsara sy ny ratsy. Tsika ihany ve ny malala hoe ratsy ny mangalatra? Jentilisa mahalala. Tsika ihany ve ny malala hoe ratsy ny mijangajanga? Fantatry ilay olona manao anazy ilay hoe ratsy ny mijangajanga fa voafatotra izy. Voafatotra ilay fahotana izy. Tsika ihany ve ny malala ny mety sy ny tsy mety? Ny gentilisa, azafady, ny jiosy ihany ve? Mialatsy miara. Aza mampifangaro zavatra. Ny jiosy ihany ve ny malala ny mety sy ny tsy mety? Fa malala ny mety sy ny tsy mety daholo ny olombelona rehetrarehetra satria araka ny 5:50 io dia voasoratra ao ampony ireo asa takin'ny lalàna. Tsy manan-kalahatra zany ny gentilisa. Ary tsy afaka miteny ny gentilisa hoe miangatra Andriamanitra satria tsy nampahafantatra anay ny lalàna voasoratra. Fa nampahafantatra ny lalàna voasoratra ao anatin'ny fony gentilisa tsiraray avy Andriamanitra. Ary miaraka amin'izay dia vavolombelona zany ozy izy ny eritreriny. Inona ny zavatra resahan'ny soratra masina eto? Ny conscience-ny olombelona tsirairay dia vavolombelona mety hampangana azy na manavitra azy amin'ny lafiny iray. Zany hoe fantatry ny olona rehetrarehetra ohatra fa ratsy ireo zavatra voalaza amin'ny Romana 1:7 ka hatramin'ny 7 rehetrarehetra ireo. Dia amin'ny teny frantsay izy mety manampy ny sasany amintsika hoe les œuvres demandées par la loi sont écrites dans leur cœur, leur conscience en témoigne également. Marina fa tsy ny lalàn'i Mosesy no hitsarana an'ireo gentilisy. Zany hoe mbola maneho rariny sy famindrapo ihany Andriamanitra fa amin'ny ferony fieritreretany izay miampanga azy, izay no hitsarana ny gentilisy. Dikan'izany meloka eo anatrehan'Andriamanitra ny olona na tsy noho ny fananany lalàna na noho ny tsy fananany lalàna. Veriko indray, meloka eo anatrehan'Andriamanitra ny olona tsy noho ny fananany lalàna na ny tsy fananany lalàna fa noho ny noho ny fahotana, noho ilay natiora mahampanota ao anatin'ny olombelona tsiraray avy. Noho izany marina sy rariny Andriamanitra raha hitsara tsy hanameloka ny gentilisy. Na ireo tsara ara-moraly aza indraindray tsika mety mieritreritra mihitsy hoe indraindray antsika kristianina tena tsy afaka mihitsy noho ny gentilisa. Na hoe hitantsika miariary hoe misy mpanjaka jiosy sasany ratsy lavitra noho ny mpanjaka gentilisa sasany. Zany hoe mety tsara moraly kokoa, tsara ara-moraly kokoa ilay olona izay tsy malala ny lalàna fa izay ilay fahotana no mahatonga azy voameloka fa tsy ilay hoe fahalalàny na ny fahatsarany ara-moraly na ny tsy fahalalàny lalàna. Miaraka amiko vetsika? Ary zao nienjana amin'ny olona resaka lalàna io dia araka ny Jakoba 2:10 dia hoe fa nazovy izay mitandrina ny lalàna rehetra nefa manota amin'ny anankiray
dia meloka amin'izy rehetra. Zay zany no tena tantara be amin'io ty resaka lalàna ity, na mieritreritra ho amarinina amin'ny lalàna. Ary tsy mieritreritra zay tsy anatin'izany, fa pary dia fotsika miditra ho azy ao ambany io, sy lifatra ho azy ao ambanin'ny fanarahana ny lalàna io. Dia zay le mila miambina, araka ny teneniko tamin'ny herinandro hoe mila miambina foantsika mba tsy hatafa sy lifatra atsika ho any amin'izany. Fa raha diso anankiray fotsiny ianao dia diso amin'ny lalàna rehetrarehetra, abarany soratra masina. Fa eto sika nefany, raha amin'izay voaresaka rehetrarehetra izay dia mahita ny famindrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa aseho amintsika i Kristy Jesosy, araka ny Korintiana voalohany 5:10, mihinana voalaza ao mamatika kely tsika rokoko. Korintiana voalohany 5:10, dia zao ny voalaza ao hoe, ary araka izany koa no voasoratra hoe Adama voalohan-dahy natao mananainy, Adama farany natao fanahy mahavelona. Zay Kristy lay mitondra lay fanahy mahavelona ny fanahintsika maty zay azosika nolovatsika tamin'ny Adama voalohany. Zay lay Jesosy Kristy izay. Ary izay no nilaina ny fiainan'i Jesosy Kristy ho tsy nisy ota. Ary ambarany soratra masina zany tsy nianotana dia tamin'ny ray akory azy izy. Dia zay le ambarantsika amin'ny fanambaram-ponona zay ho antsika moa izy tsy tononona matetika na hoe rahana manonona, fa voatsela vo tamin'ny lahantsika mianatra hira anankiray fanambaram-ponona hoe mino ny fahaterahana matera-betsiny an'i Jesosy Kristy. Misy dika ngeza be iankinan'ny famonjenantsika ny mahatera-betsiny an'i Jesosy. Manambara fa Andriamanitra izy 100% ary olombelona 100%. Ary ihany koa misy dikany ngeza be ilay miaina an' Jesosy amin'ilay fahamarinana rehetra, hoe miaina fiainana tsy nisy ota Jesosy. Satria ny fiainana tsy nisy ota ny ainany no noentiny teo amin'ny hazo fijaliana. Dia la perfection ny ainany natolony, dia natolony ho an'ireo zay mino, dia nyraisiny notroany ny otan'ireo zay mino anazy ao anatin'izay takany masina lehibe izay. Ny lala ny fiainan'i Jesosy Kristy tsy misy ota, ny fahafatesany araka ny soratra masina, ny fandevenana azy araka ny soratra masina, ny fitsanganana araka ny soratra masina ihany koa. Jesosy zany ao anatin'izay fiainany rehetrarehetra nanomboka tamin'ny fitafianonofo mandram-piverenany ndray miakatra ho any an-danitra, dia natateraka ny lalàna rehetra zay tsy mety tateraka sy tateraka ao. Izy no navita azy. Zay ny mahatonga antsika mihira ny amin' Jesosy. Zay ny mahatonga antsika manandratra an' Jesosy, satria izy no navita azy. Aleloia! Izy no rehefa mino an'izay le nahatateraka ny lalàna rehetra ho anao zay ianao, dia izy no iankinanao, Jesosy Kristy no iankinanao, iankinanao amin'ny fanamarinana anao anatin'izay. Tsika mieritreritra hoe dia izara Andriamanitra tsy rarana amin'ny fomba fisainantsika olombelona, hoe nanao tsirarany tamin'ny jekolisa, nanao tsirarany ihany koa amin'ny Jiosy, fantany hoe fa zavatra tsy ho vita dia nefany napetrany any lalàna. Fa zao taditio fa Andriamanitra izy tena mihitsy koa no nizaka ny tsirarany miasa aminy teo amin'ny hazo fijaliana ho anao. Zay le natao tamin'i Jesosy Kristy mba azahoany jentilisa tahaka anao, sy azahoany Jiosy tahaka ny Paoly sy Petera, lay fanamarinana maim-poana amin'ny finoana. Ary zany no fanatenantsika amin'ilay resahan'ny Paoly eto hoe amin'ilay fitsarany Kristy ny toetra miafin'ny olona tsirana iahy. Raha iatrika ny fitsaran'Andriamanitra ianao ndray androany, dia tsy eo ianao ny andeha hitanisa hoe satria zahako navita nandoha tsara ny ampafoli-karenako, nandeha miambo isaka-lahady, namaky baiboly, mivavaka, mifady anina, nametra-tanana ny marary, navita an'izao, miaina fanamasinana sy ny sisa. Raha vao zay no entinao anaty fiain'Andriamanitra dia ozy izy ino ny tia ataonao? Maharikoriko anany ny fahamarinana avy amin'ny tenanao.
raha ianao rery any noentinao entanao trehako a miala tamiko teto ianao mpanao meloka ny anaranao fa izay mifanantenantsika hoe zany tafy any Kristy Jesosy lay miaina ny fahamarinana rehetra ho ahy satria tsy ho vitako mihitsy zany fahamarinana takilalany zany Jesosy nahavitany zany tsy nisy diso iany aminazy ako metehitra izy lay avocat izy lay mpisolo vavahako zaho manana azy ho mpisolo vava ianao manana azy ho mpisolo vavanao ihany koa ve hiditsika amin'ny 5:17 ka hatramin'ny 5:20 dia hoe tsy tombotsoa fa vesatra ho an'ny jiosy azy ny fananan'izy ireo ny lalàna reharehan'ny jiosy ny mahajiosy azy io tena hatramin'izay ny filonan'ny firerena jiosy ny antsonany Abrahama ny taranaky Isaka ny taranaky Jakoba ny taranaka rehetrarehetra taty aoriana mandraky ity ny androany dia tena reharehany ary ny jiosy moa avy amin'ny firenen'ny Joda manokana dia hoe fiderana an'Andriamanitra fa reharehana mihitsy zany hoe izy fiderana ny anaran'Andriamanitra izy no fidian'Andriamanitra fa tsy fantan'ilay tantara hoe tsy nisy antony ny fidianan'Andriamanitra ny Abrahama anie akoatra ny safidin'Andriamanitra rery any safidim-pon'Andriamanitra rery any i Abrahama nga tsara mpanompo santy izy mpanompo volana izy fa safidin'Andriamanitra safidi-pony dia zay nefa ny lay firazanana indray no ny reharehan'ny jiosy ary miaraka amin'ny firazanana io dia ireharehan'ny fatratra ny fananan'ny lalàna voasoratra ary ho hitantsika ihany koa ireharehan'ny fatratra lay fanapahana ny lohatsitsina amin'ny zanakalahy rehetrarehetra amin'ny jiosy ny fifidianan'Andriamanitra azy ireo hoe hanehoan'Andriamanitra ny tenany a sy hanehoan'Andriamanitra ny sitrapony sy ny tanjony zay ny tena nakevoka any reto jiosy reto ozy izy Jesosy zay hoe nareo ny mirehareha fa nareo miseho alatsiny amin'ny fomba fiteny tanora hoe miseho milay nareo fa manana ny Abrahama ho rainareo nefa fantatsika fa i Abrahama manokana dia tena hoe niantehitra tamin'ny finoany an'Andriamanitra lehilahy nalala ny fon'Andriamanitra nahatakatra ny fon'Andriamanitra dia ny jiosy ihany koa mirehareha fa manana ny Mosesy ho mpanalalana azy amin'Andriamanitra dia iny lalàna no entin'ny Mosesy iny kokoa no isekosekoly lasa fomba fiteny moa amin'izao le hoe misekoseko tsy haiko na azonareo na tsy azonareo fa ny tanora no mety mahalala anazy kokoa fa misehoseho dia any amin'ilay lalàna fa tsy any amin'ilay fony Mosesy ny fon'Andriamanitra zay azony Mosesy kokoa no nalehany nitokisany jiosy hamonjy azy zay statut manana ny lalàna anazy zay voafidin'Andriamanitra anazy zay mihoatra ny firenena hafa dia nefa tsy ao anatin'ny sainy la hoe ny fifidianana ny dia miankina tamin'ny safidin'Andriamanitra sy miankina tamin'ny famaliana amin'ny finoana zay niainan'ireo patriarka rehetrarehetra inona ka ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna ny taranak'Israely na ny Israelita inona ny tanjony ny alalany fampanota izy ary tsy mahatakatra zay felitra takian'Andriamanitra zay tanjon'ny lalàna raha ny tena izy ampiariary fa tsy ahavita n'ilay felitra takian'Andriamanitra Romanina 7:20 ao ambady Mateo mbola hojerentsika ihany koa zay amin'ny herinandro avy fa ny lalàna no hahazona ny fahalalana marina ny amin'ny ota zay izy Paoly ato ary mbola mamadika ihany koa itsika amin'ny Romanina 7:17 izao nilay zalaizany ao kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritry zao amin'ny fiainantsika andavanandro fiainatsiny fa somary ohatra ratsiratsy kely ty zay tena mangataka amin'ny tompo ako hoe mba hiezantsika mahafiangonana antsika sy hoe olona navaozan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsy hanao an'izany fa ohatra hoe lasa mila ny lalàna hoe tsy azo anaovana maloto eto zay vao tonga saina ny olona
hoe hitoka tokony ajana ty rindriny ity na ty toerany ity ajana mifadiovany fa tsy hoe misy hery hafa ary tsy nalantsika hoe tsy azo anaovana mahaloto eo raha tokony izy tokony alantsika raha tsy misy an'izay soratra hoe tsy azo anaovana mahaloto eto dia ohatr'izay mihitsy ny lalàna nanambara ny fahotana tany anatin'ny jiosy ary zao tsy nampiovany jiosy tahaka antsika malagasy zay hoe na dia misy soratra be ara hoe toto zay mivalan-drano eto fa mbola tena eo ihany no manao an'le izy fa ohatr'izay mihitsy le izy hoe tsy nampiova ny jiosy ny fahalalana ny lalàna fa mitoyeny foana tsy nampiorina azy tamin'Andriamanitra tokany sy marina ny fahalalana lalàna hitantsika eo mibokany mpitsara misy an'le hoe cercle ny boriborin'ny fahotana hoe any amin'ny voalohany aloha zany miaraka amin'Andriamanitra dia milamina be ny fiarahana amin'Andriamanitra dia avy eo satria milamindamina dia manota ny zanak'Israely dia manota iny dia tena misy valan'le fahotana dia mijalijaly dia mikikika andray miantso famonjena hoe avotsay Andriamanitra dia iny Andriamanitra mandefa ny Samgara mandefa ny Samsona mandefa n'izy daholo reny anao mpitsara reny dia mandefa mpamonjy dia milamindamina indray dia verina indray dia ohatr'izay hatrany zany hoe tsy nanova ny fon'ny jiosy ny fahalalana ny lalàna ny olona mpandala lalàna tahaka ny jiosy dia hitady hirika hanoerana ny lalàna foana ary zay ty nofitsika ity tady hirika hanoerana ny lalàna ary ny jiosy tamin'izany fotoan'izany sy izay olona mbola manana fisainana ao ambanin'ny fanalahan-dalàna namarinana anazy dia olona mpanao service minimum amin'Andriamanitra mpanao inona hoe mpanao service minimum amin'Andriamanitra iny fa efa nanome vola minimum iny fa efa nanome ny alahady amin'ny valo sasany mety tonga eto ka hatramin'ny 120 zay vitany azy zay iny fa efa namaky an'le toko anankiray tadiavina iny fa nanao an'izao zay le hoe dia afaka mahita ny tena tsikitsika hoe anatin'le mpanao service minimum ave isika ao anatin'izany sa hoe ao anatin'ilay miaina ao ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny ingitrika an'Andriamanitra foana ny tanjon'ny olona zay miatehitra amin'ny lalàna rehefa misy teboka ahafahany hoe eto zany rehefa vitako rehetrarehetrareto dia efa jeren'Andriamanitra tsara dia zay dia azy ny zanak'Israely tsy nanovana azy mihitsy ny lalàna ny tena au contraire azy ny tsiriritra Andriamanitra mihitsy azy ambarany Isaia 7:5-5 zany tsiriritra Andriamanitra hafa ny zanak'Israely nefa efa nahita ny Andriamanitra nisitona anazy nanalana azy avy tany amin'ny fanadivozan'ny Egyptiana nanokatra ny ranomasina mena nanome azy ny mana nanome anazy ny papelika nanome anazy rano avy amin'ny vatolampy zavatra ngezapena zany fa ina mbola tao anatin'ny fony na dia fananana ny lalana azy mbola le Andriamanitra hafany talohany nanomezana mididy ara moa dia hoe tsy andronay zany Andriamanitra miara miresaka amin'ny Mose zany fa aloha rangatsika namboatra ny volamena ho atsika dia mazoto mihitsy mafoy mihitsy volamena nomena tary amin'ny Egyptiana tary lasa daholo alao anasorana daholo dia andao anamboarana volamena ho atsika zany lay fo voizin'ny lalàna niteraka fanozonana kokoa satria rehefa mandika ny lalàna ianao mazava ho azy anatin'ny fanozonan'Andriamanitra ianao anatin'izay fanozonana fa tsy fitahiny ny nananan'ny Israely ny lalàna amin'ny akapiany tsy ny lalàna ny ratsy fa ny fon'ny zanak'Israely no ratsy inona natonga ny fahababona mamaky an'i Daniel tsika amin'izao fotoan'izao dia inona natonga an'izany ny fivadihana tamin'Andriamanitra natonga an'izy ireo lasa babo tany Babilôna fivadihana tamin'ny zay lalàn'Andriamanitra zay vokatry ny fananana ny lalàna tsy nakatoavina akory zay resahany Paoly ao amin'ny bokin'ny Romanina tsika kristianina sasany tia be an'ilay
Deutéronomie 7:20. Ina voasoratra ao? Mipetaka any amin'ny frigoan'ny sasany mihitsy azy zany. Tahiny ianao raha mivoaka, tahiny ianao raha miditra, tahiny ianao any an-tsaha, tahiny ianao an-tanàna, tahina ny ateraka ny kiponao, tahina sy ny sisa. Tiantsika mihitsy iny, dia mijanona hatreo. Fa misy toy ihany izy. Raha tsy manaraka ny lalàna, manaraka ny tenin' Jehovah ianao, dia izay mahatonga antsika miresaka anatin'ny 7:20 ka hatramin'ny 5:20 teo hoe tsy tombontsoa fa lasa vezatra. Raha tsy manaiky ianao, voaoziny ianao any an-tsaha, voaoziny ianao an-tanàna, voaoziny ianao raha miditra, voaoziny ianao raha mivoaka, sy ny sisa. Fa i Abrahama, Davida, Mosesy natakatra fa finoana aloha vao asa tsara. Fa nisy ny Israelita mazava ho azy hoe service minimum izay dia ampy. Izay ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Tandremo koa fa sao dia service minimum ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tahaka ny Jiosy izay nitehitra tamin'ny lalàna. Ange vakitsika ilay voasoratra amin'ny Romanina 12 hoe ahoana raha itianao mampianatra ny sasany nefa tsy mampianatra ny tenanao. Mitory hoe aza mangalatra nefa mangalatra, mandrara hoe aza maka vadin'olona nefa maka vadin'olona, miseho marikoriko ny sampy nefa mandroba izay natao fanatra ao amin'ny sampy. Tian'ny Jiosy tanara-dalàna sady avo moraly ny mampianatra kanefa tsy mahavita ny zavatra ampianariny akory. Ina ny razana zany resahany tateliteto izy teo, mpiatsara velatsia. Mahadika azy mihitsy aravaky teny ilay teny malagasy hoe mpiatsara ivelatsia. Le ty ivelany fotsiny no atao tsara. Raha tsy mahazo sara ianao dia ozy izy ianao hoe tsy mety zany aleo zany tonga dia hoe le ratsy foana zany ny aseho. Le fanovan'Andriamanitra dia manova avy ao anaty maky ty ivelany, fa tsy hoe le ty ivelany fotsiny no amboarina. Ao ventsika misaotra to. Alleluia. Tena misaotra anareo fiangonana fa dia tena miay anareo. Matotoko 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Dia hoy izy Jesosy hoe ndonge vakitsika le izy longa man vakitsika mihitsy 23 Matthieu 23:13-15. Hoy izy falozanareo mpanorandalàna sy fariseo mpiatsara velatsia, fa harindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary zay miditra tsy avelanareo hiditra, zay te hiditra ary zay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseo mpiatsara velatsia, fa mandeha mitety ranomasina. Io le manao mitory filazantsara Jiosy zany io. Mandeha mitety ranomasina sy ny tanomaina ianareo mba azahoanareo na dia iray ihany azy ho proselita zany olona tsy Jiosy fa resy lahatra ny amin'ny fivavahana Jiosy dia mivadika lasa Jiosy, zany hoe jentilisa lasa Jiosy. Ary rehefa azonareo izy dia ahoana izy Jesosy dia ataonareo zanaky ny elo mihoatra indroa noho ny anareo azy. Zay ny asan'ny lalàna, zay ny tanjon'ny mpanaradian'ny lalàna. Azay mahatonga ny olona mpanaradian'ny lalàna ohatrany natao batisa tanaty voasary makirana. Satria zay ataony zanaky ny elo indroa mihoatra anareo, indroa mihoatra anazy mihitsy. Ilay olona ampianariny fa izy tsy manao akory. Dia iny amin'izay le olona le proselita iny mihitsy no misekoseko izao ny lalàn'Andriamanitra. Dia lasa mandilatra mihoatra lavitra amin'ilay Jiosy ara-pirazanana. Fa izao Kristy irery any no hany mpampianatra mavita mampianatra sy manao ny zavatra ampianarana. Zay le Kristy atsika zay. Zay mahatonga atsika mampibanjina ny tsirairay avy eto anivon'ny fiangonana hoe mpanjiny Kristy.
ary zay mahatonga antsika hoe torio Kristy, tondroy Kristy, mba hatonga ny olona hita an Jesosy Kristy, satria izy no any tsy tahaka an'ireo jiosy hoe ataovy zay teneniko fa zay ataoko azarana, fa ny an Jesosy dia tena hoe mitovy ny zavatra teneniny sy ny zavatra ataony. Izay no tokony hibanjina antsika azy rery, ary no tokony hanahafa antsika azy rery. Amen. Ary raha misy fanahafana any Jesosy Kristy tao amin'ny Paoly, na tonga anazy napisika hoe manahafa tahaka ny hanahafako any Kristy, dia mbola Kristy no zava-dehibe indrindra tiany ho hita ao anatin'izany. Amen. Ny ohatra napetraka Jesosy ny tonga lafatra, ny fanetretenany tamin'ny fahatongavany nofo ilay Kolosianina 2 vakiny tantely tamin'ny fanombohana teo, ny fiainany manompo ny hafa hatramin'ny fahafatesana dia nanompo ny hafa. Zany dia ohatra velona ho antsika zay te hanaradian'i Kristy Jesosy. Raha ny jiosy ny azy dia ny manondro hoe zao atao, fa ny an'i Jesosy dia tena sady ny ainany no natao ny fahamarinana araka n'Andriamanitra rehetra. Izy no mendrika ho tavintsika ao anatin'izany. Fahatelo farany, ny 420 ka hatramin'ny 720, ny ao anaty foraina fa tsy mety ivelany. Ary io anisan'ny tena zava-dehibe ao anatin'ity aty toko anankiray ity, io voalazany eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 720 io, ny ao anatiny foraina. Fiangonana ao, ny ao anatiny foraina, ny ao anatinao fa tsy ny zavatra ety ivelany. Ao amin'ny Genesis 7:20 andininy 7 ka hatramin'ny 420 no mitantara ny famoronana teo amin'ny taranaki Abrahama voalohany. Efa nisy ny famorana talohan'izany, Egyptianina ohatra nanao famorana, ny firenena hafa ihany koa nanao famorana, fa ity famorana izay nampanaovin'Andriamanitra ny Abrahama ity dia nisy dikany ara-panekena araka ny covenant, ny ino ny covenant amin'ny teny frantsay? Zay mihitsy fifanekena, fanekena zay izy amin'ny teny gasy, fanekena. Tsy tahaka ny famorana nataon'ny firenena hafa. Marky ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy tamin'ny Andriamanitra izy tenany. Ary nanomboka teo amin'io taranaki Abrahama io dia noforaina avokoa izay zazalahy feno 7 andro. Ao amin'ny 9 andro no amorana anazy. Zahako manokana tamin'ny teraka an'izy mirahalahy dia tena tamin'ireo hoe tena andao atao amin'ny zao le 9 aparama ony malaky mihidy be ny fery ao anatin'ny zay le vanim-potoana le vao le 9 andro zay. Fa izy moa anao tsika manao fety any. Le fety ny tena anna fa tsy hoe inakory. Tsy fety be ohatrany ahoana koa raha oela tsy haiko io. Anakevatra fotsiny zay ny tao an-trano. I Abrahama fafiriny enjana be 7:70 taona i Abrahama no forana. Tena fanolona tena ne zany, fanolona tena zany raha olona tsy azo fieritreretina akory ny hoe tena hoe rehefa hanolo tena zany ianao dia zay manolo tena ako mino an'Andriamanitra, ako mino an'ilay miantso ana, mino an'ilay nanao fanekena tamiko aby dia na dia efa 7:70 taona re ka andeha ho atao zay tokony atao. Ozy izy mialatsiny ako amin'le anina hoe ozy izy jamais debout zay hoe couper le zigag, dia tena nanao an'izay mihitsy izy. Fa nisy dikany tamin'ny hoan'ny Abrahama manokana sy ireo taranaka vitsivitsy taty aoriana lay fifanekena antsoina amin'ny fiantso mazaka hoe fanekena abrahamika natakatra ny fon'Andriamanitra tao anatin'ny zay le famorana izay i Abrahama, ny zanany, ny zafany, ireo nanakaikaiky ireo tananaka nifandimbono ka nanakaikaiky ny Abrahama. Fa ny taty aoriana lasa fomba mampireharay fotsiny ilay fanaovana famorana. Azosika tsara fa fombafomba ara-pivavahana zay miheveriny jiosy niteraka famonjena ho azy
zay lay famorana izay ary io amin'ny fiangonana sasany ataon'ny olona hoe équivalent amin'io a ny batisa hoe ny batisa mitovy amin'ny famorana dia dikan'izay a tahaka ny famorana atao 7 andro dia ny zaza ihany koa atao batisa fa izao fanontaniana mampieritreritra kely atsika fotsiny fa tsipotr'izay le izy ny lehilahy ihany ve ny tian'andriamanitra vonjeny satria ny lehilahy ihany eny nofirana tamin'ny taranaka tamin'ny jiosy dia anako tsy mahafeno an'izay lay hoe équivalent an'ny batisa aty amin'ny fanekena vaovao lay famorana ataoko anatin'ny fonoteny fotsiny izay fa ho an'ny jiosy zany famorana zany dia tena hoe eo no manomboka lay fanekena dia rehefa tonga dia mitovitovy amin'izay mihitsy ny amin'ny fiangonana sasany hoe tonga ny fahatelotelo amin'ny 10 taona eo dia manao alay bar mitzva dia tsy ny vehivavy koa misy an'ilay izy fa tsy sadiko hoe inona ny fiantsoana ilay izy fa misy mitzva koa ilay izy raha tsy diso ako izay hoe efa afaka ny miseho anatrehan'andriamanitra dia ho an'ny fiangonana sasany a manao ny confirmation fa zany etrehtra tsy afaka ny atao équivalent ireo zavatra anankiroa reo ary ny anankiray fary amin'ny fanekena tany amin'ny fanekena tanoha ny anankiray aty amin'ny fanekena vaovao zay zavatra hafa mihitsy a izany endriky te ivelany lay famorana ho an'ny jiosy rehetrarehetra taty aoriny ary nanofirana azy ny zanak'Israely tsiraray avy dia tsy nahatonga azy niova fo zany izay ny ilanan'ilay hoe lay ao anaty no ataon'Andriamanitra famorana lay ao anaty no ilana an'Andriamanitra mamora zay ny an'Andriamanitra no mahaseriny anazy ny ao anaty zay ny tena mahaseriny an'Andriamanitra ny atsika olombelona ny aty ivelany ary tena zay mihitsy ny olombelona mijery aty ivelany fa oka isika hiadopte ny fomba fisainan'Andriamanitra hoe ny ao anaty mivoaka ity ivelany zay a tsy hoe tsy zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa ny aty ivelany fa lay ao anaty miova mihitsy no mihita ety ivelany zay no anisan'ny zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy hoe fasady fotsiny ety ivelany ny fahazahoanany zany a lay hoe fon'Andriamanitra zay hoe ny ao anaty mivoaka ety ivelany no takian'Andriamanitra fa tsy hoe ety ivelany fotsiny no natonga ny konsily voalohany tao amin'ny asan'ny apôstôly tsy napiditra ny famorana ho vesatra ho apetraka amin'ny jetilisa zay lasa mpanaradian'i Kristy alleloia so ihany tsika fa eny bon culturellement zany tsika miforo fa raha ohatra ka tsy izay ny kolotsainatsika dia tsy voatery ny fora ny olona zay hivadika ho kristianina nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjany fiainana ary alleloia be zany ho an'ny olona zay tsy mifora tandindona manondro io lay famorana io dia tandindona manondro an'ilay tena opération lehibe sy tsara lavitra ataon'Andriamanitra dia lay asa ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fona hoe opération fo ina hoe anisan'ny teny miveriberina ao amin'ny ten'Andriamanitra le hoe dia omeko fo iray izy dia omeko fo vaovao izy ary asiko fana vaovao ao anatiny hoe soloko amin'ny ny fo vato ka omeko fo nofo izy zany hoe io lay opération ataon'Andriamanitra amin'ny olona tsiraray avy zay lasa pily mpanaradian'i Jesosy izay ny hoe ny ao anaty no aoko ao forana ary avelao foran'Andriamanitra alao foran'Andriamanitra ny ao anatinao dia atonganao anana alay fiainana takian'Andriamanitra araka ny tokony ho izy zany fiovam-po zany tena hoe expérience fahatsapana azon'ny olona zay nandray an'io opération fo io tsy le hoe opération fangalarana fo le resako eto fa opération ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fon'ny olona lasa fo teanao sitrapon'Andriamanitra no anananao lasa fo maniry zava-pana lasa fo mavita ho azy zay takian'Andriamanitra na navita tsy nahakory azy zay takian'Andriamanitra amin'ny fiainanao ary zay mahatonga antsika mahita hoe ty olo ty ngama nefa tena nandray ny fiovampo satria hitantsika hoe tsy mbadika ambony ambany ny tantarana efa tsy mbadika ambony ambany ve ny tantaranao mila n'ilay opération fo ianao raha ohatra ka mbola tsy mitsibadika
ambony ambanina lasa aloka tendry hiakatra tianyloana dia ndao hiaraka hitsangatsika. Ateo amin'ny jiosy dia olombelona no manao an'ilay fanapahana ny lohatsitsiny anehoana ilay fanekena eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Fa Andriamanitra mihitsy amin'ny fanekena vaovao no miditra manamboatra ny ao anatin'ny fon'ny olona dia mahatonga ny fon'ny olona ovaova mandrakizay. Ary miariary hita eny amin'ny fiainan'ilay olona ilay fanovan'Andriamanitra ny fony izay ilay hoe miova fo. Tianasa manokana ako androany. Eto Andriamanitra ilay mpanao an'ilay opération anatin'ny fo. Ndao anakipy ny masontsika isika rehetrarehetra. Eto Andriamanitra androany. Zako mino hoe misy amintsika tsy tena mangeta hitan'izany hoe hovan'Andriamanitra tanteraka ny fony. Anaovan'Andriamanitra n'ilay opération fo ao anatiny atonga azy olo vaovao iova fo. Aveo hoe ny an'Andriamanitra ny ao anaty no mahaseriny azy, raha ny an'olombelona ny aty ivelany no mahaseriny azy. Raha tsapanao manokana hoe maniry an'izany hoe tianao omen'Andriamanitra fo vaovao ianao, tianao foran'Andriamanitra, te hamelan'Andriamanitra amorany ao anatinao ao ianao anao an'izay opération ngezabe izay dia tia hangataka aminao hanandratra amin'ny tananao manokana ianao. Raha mbola tsy nahatsapa an'izany fiovam-po izany ianao, raha mbola tena hoe lavitra an'izany fiovam-po izany ny fiainanao hatramin'izay, androany mety fotoana anokananao itenenanao amin'Andriamanitra hoe ity atoko ovaony ao anatiko ao, io ovaony foko dia manasanao ako anangana ny tananao, anakipy ny masontsika isika rehetrarehetra dia raha ianao izay dia atsangana ny tananao. Zako rery ihany nanokatra ny masoko misy tanana vitsivitsy mitsangana hitako eto tanana maromaro vitsivitsy tena hoe maniry an'izay hoe anaovan'Andriamanitra opération ao anatin'ny fonao. Dia ao anatintsika mikipy anakipy ny masontsika tsika rehetrarehetra mihitsy miangavy atsika ako tena anaja an'izany. Dia te anasanao ako anao manokana raha ohatra ka ianao izay nanangan-tanana ianao amin'izao ora sy fotoana izao dia manasanao ako akety anoloana ianao, makanesa ety anoloana, aza misalasala mandrosoa ety anoloana. Masontsika mikipitsika rehetrarehetra mihitsy tsisy anokatra ny masontsika koatran'izay olona mitady lalana andianany akety anoloana dia manasanao ako androso ety anoloana manao izay manangan-tanana rehetrarehetra. Sotra Jesosy, sotra amin'ny fikasianao ny reto nalasa anabavy eto Andriamanitra. Sotra Jesosy. Tsika eny amin'ny toerana anatin'ny masontsika mikiky dia ndao asanantsika ny tanantsika dia manasa ihany koa manasa ny arisitsika, manasa ny dia manasa ny Lukas fitahina, manasa nareo koa nama niaraka hivavaka ho an'ilay tolo reto Lazara raha eo dia manasa nareo ako ndao hiaraka hivavaka tsika ho an'ilay tolona mandroso eto anoloana reto manolotra ny fiainany manokana te hoe andray an'izay opération anatin'ny fony izay fiovampo andray an'ilay famelan-keloka avy amin'ny Jesosy Kristy andray an'ilay fiainam-baovao fiovampo dia ndao hivavaka tsika rehetrarehetra ndao marazonao atao hivavaka mafy eo anatrehan'Andriamanitra tsika hivavaka ho an'ireto olona reto. Andriamanitra hitanao reto ora lasa anabavy izay tsy meheratra ny nandroso tetỳ anoloana mino sy manetaeta fo vaovao. Andriamanitra fiaina vaovao natolotra ho an'izy ireo ianao ilay manao opération anatin'ny fonay mihitsy no tiana hiangatahana anao an'izany amin'izao ora sy fotoana izao. Ianao ilay Andriamanitra
lay hany mahay manao an'izany andriamanitra dia anao an'izany ary ahita izay fahasamihafana fitipa tena hoe hitsimbadika mihitsy ny ambony ambany ny fony andriamanitra ny fiainany noho izany fanovana tora ateraka ao lay asa mahagaga ataonao anatin'ny fiainana izany hiala amin'ilay fomba fisainana mandehanaka ny fanarahan-dalàna fotsiny andriamanitra ianao aiasa ao anatin'ny tsiray avy amin'reto raha lasa navavy reto andray anay fiovampo andriamanitra mety tsy fantany akory andriamanitra hoe ohatrany ahoany zany fa ianao mampahalala azy ny lala ny fahamarinanao ianao matonga anazy tena hoe anao aniry ianao bebe kokoa iova ny fanirina ivadika hitsibadika ny fanirina andriamanitra dia ilay fanirinanao bebe kokoa noho ny zavatra afa ny fanirinany ianao ny sitraponao noho ny ianao ny sitrapony ny zavatra afa na ny sitrapony nofony misaotra fa miasa eo anivonay ianao misaotra fa miasa eo anivonay ianao tokomanana misaotra fa miasa eo anivonay ianao miasa eo anivonay tolo reto mamolany mahita ny etaeta amin'ny fotsiraray avy ianao andriamanitra halleluia dia feony foko hoana kao zavadretra kao zavadretra Causa